Andriamatoa dia raha Kotomavo izay ampandrindra tarika ny ONG Fanany Maha-olona no vahintsika amin'ity atoandro ity miaraba anao tompoko. Miaraba ny eto amin'ny ICM radio, miaraba amin'ny mpanolotra ny fandarana Michel ny Fanany Maha-olona riava. Ny mpitarika ny Fanany Maha-olona Andriamatoa ny Rato Rafalimanana anisan'ny nandraisana fanamariana sy tsikera niteraka resabe tamin'ny Naino Manjery sy Tambazotro Antserasera makasika ny fanendrena azy. Fanendrena zay eto ianao na zava-misy kokoa inona marina iny fanendrena natao iny ary 7 ora teorin'ny fanendrena nisy indray ny taratasy miparitaka moa enivona Tambazotro Antserasera hoe tena marina ve iny sa diso araky ny hoe zava-misy amin'izao fotoan'izao miparitaka iny koa mantsy ny hoe voadiso ny hoe tsao eny anivona Tambazotro Antserasera amin'izao fotoana Andriamatoa Tera Kotomavo. Zavatra manahirana ilay izy mampimea mampalahelo koa nefa etsy andaniny ny zavatra anankiray ao anatin'ilay izy ny taratasy napetraka ny eto dia mijery ny ao anatin'ny taratasy napetraky ny tao anatin'ny fanendrena mandaha le izy mandaha zay mihitsy ny tao anatin'ilay izy hoe mandaha zay moa le tsy fantatro hoe tsy fahaizan'le malagasy ny teny anglisy ve fa tao anatin'ny fotoana raha ho tsy ahiko tsy vetivety le izy dia ny hoe nisy ny fanendrena natao tamin'ny président ny Rato Rafalimanana tamin'ny fotoana nanendrena ny DG ny Front Souverain de Madagascar ny général Alfred Rakotomaro Nirina dia ny fanantona izy roa moa tadio tsara fa nisy tamin'ny agribusiness dia nanantona anay izy teny nanana ny général teny Andrainarivo tamin'ny resaka agribusiness izay nanao lancement na agribusiness dia anisan'ny tena samy nanao fanambarana izy roa hoe tsy manaiky ny amin'ny resaka tamin'ireny hoe resaka karana sy resaka frantsay hoe tena tafahoatra dia niaraka dia tafapetraka moa ny général ao anatin'ny Front Souverain de Madagascar izy ny DG andray izy dia nanatona ny président ny Rato Rafalimanana izy tany Abu Dhabi taoko moa nisy ny fampiresahana tamin'ny président colonel Mika tamin'izy tonga tany Abu Dhabi dia nisy fampiresahana maro be zany tany ahoana amin'ny fomba nafotana ty Madagasikara ty dia tao anatin'izay no fampiresaka dia nisy ny fanendrena izay nataony DG Alfred général Alfred Rakotomaro Nirina tao anatin'izany hoe ianao président Rato Rafalimanana ianao no atao chairman of board of special envoy for international relations of FSM Sovereign Fund of Madagascar na président du conseil des envoyés spéciaux pour les relations internationales de Front Souverain de Madagascar io zany tamin'ny 6 février 2026 io fanendrena ity amiko ty le taratasy ty reto le taratasy fanendrena reto avy amin'ny FSM dia tao anatin'izay no nisy zavatra nitranga zany tamintsika ny 11 février dia mifampiresaka i président ny Rato Rafalimanana sy président colonel Mikaela hoe ahoana ny fomba azahoana fanampiana amin'ny zareo avy any Abu Dhabi dia mifampiresaka moa président ny Rato Rafalimanana dia tonga dia niresaka tamin'ny tany amin'ny président tany amin'ireo mpanjaka tany Abu Dhabi sy tao Dubai ahoana appui zay fa ao anatin'ny voina Madagasikara dia tao anatin'izay no ny teny zany ny tany hoe amin'ny anaranao izay Fanahy Maha-olona ve no akanareo fanampiana sa amin'ny anaran'ny Madagasikara dia amin'ny anaran'ny Madagasikara dia hoe tsy mety zany fa tsy maintsy misy ny taratasy ofisialy avy any Madagasikara manindry anao ao anatin'le izy dia zay natao dia mifampiresaka izy dia colonel Mika moa taty président colonel Mika tany Tamatavy dia nanome baiko izy ny tao amin'ny secrétaire général tao amin'ny SSB zany dia nanao an'ity taratasy ity ny SSB nandefa amin'ny mandat ara-dalàna ny hoe ianao président ny Rato Rafalimanana chairman of board of special of for international relations souveraines for Madagascar chairman of nego ny FMO ny teneniny ao daholo zany izay ny voalaza ao anatin'le izy ianao miandraikitra ny amin'ny resaka fanampiana Madagasikara dia gaga moa ianao ty 11 février ty daty ty
de 12 février efa vory daholo ny zavatra rehetra tany Abu Dhabi de 13 février nisy an'ity noty indray navoakany hoe mijanona satria vita ny asa de mijanona tao anatin'le asa na mbola tsy tonga taty Madagasikara ary leta tokony izy manko raha ohatra ny lozika ny zavatra zany tao anatin'le izy hoe manda tonga aty Madagasikara ny entana tao anatin'ny izay zavatra izay zay riavana zay raha alefa ny fanamariana iny ny amin'ny resaka ny hoe tena nisy le taratasy ary zay mahagaga ny hoe taratasy mpanjakana secret d'état reny hoe iza namoaka an'le izy tany anatin'ny tabajotra samy hafa secret d'état nefa le zavatra eto fa makasika an'ireo fanampindreo zany aiza izy ireo amin'izao fotoana raha hoe voangony fanano maha olona fa tsy tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao efa voangona ny fanampiny ile izy tsy mifanama olona no nanangona le fanampina en tant que mandataire zay zany apetrako tsara en tant que mandataire i président Radrafalmana nanangona an'ireo fanampiny ireo ho an'ny malagasy zany hoe ho an'ny malagasy mandataire ny fitondram-panjakana vonon'ireo fanampiny ireo efa Abu Dhabi ireo fanampiny ireo miandry izay fandaminan'ny malagasy fiandaminan'ny fitondram-panjakana malagasy zany ny amin'ny fahafahan'ny avion miparitaka mitondra letana makatia Madagasikara sisa raha reto zany iny fanapahana noraisina iny falamifapolora ihany tena hoe zay mihitsy ve le izy sa hoe mbola tokony tonga eto Madagasikara vao miala iny fanapahana iny hoe mijanona treo lay andraikitra ny hoentinao tonga ny anarany Madagasikara tany Abu Dhabi zay tokoa ny zavatra misy raha fijery tokony hoe tonga eto le entana hoe reto ny entana tonga eto Madagasikara ny entana nijanona tanteraka ny inona moa izy teo ny andraikitra mananao satria ohatra ny entana rehetra le entana ve voavory de mbola ny Abu Dhabi le izy de tonga de zay atao hoe misy resaka politika aveo ambadiky le izy hoe sao de lazaina indray hoe ny Radrafalmana nitondra le entana eto izay zany ny zavatra mahagaga ao anatin'le satria efa zavatra efa miverina foana zany le tantara hoe rehefa le tantara verina foana ny hoe rehefa mihetsika ny président Radrafalmana tamin'ny androny ohatra président Rajoelina zany de miverina foana hoe tsy mahazo zaraina ny fanampina tsy mahazo ataotr' zao ny fanampina efa vononao le fanampina malagasy maika matoa zany mifampiantso izy roa lany 11 février hoe maika ao anatin'ny fahasahiranana le avatsika ao Tomasina inona ny antony hoe za moa anjara fanjakana no mamaly an'izany hoe inona ny antony nanajanonana an'le izy hoe 13 février najanonao fa nanina tsy hoe tonga teto Madagasikara le entana zao le entana mijanonao fantatrareo tsara fa ao anatin'ny Ramadan zao ny zareo Silamo de efa misy zavatra be de be maromaro samihafa zany ao anatin'le izy hoe aiza indray lalana mety ihany fa za miantso ny fandaminana eo anivon'ny BZRC sy ny ministère ny affaires étrangères mba hanafaingana nireo fanampiana atongava amin'ny fanampiana eto Madagasikara fa vita mission ny président Radrafalmana aloha tamin'ny famorina ireo asa ireo fonds ireo don ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka ny Tomasina ay ny makasika an'ilay anarana hoe fanano maha olona maro ny zavatra voatontonona makasika na voatontonona Andriamatoa Radrafalmana anisany hoe mijery ny ranty makasika an'iny fanendreny iny mantsy de tonga de misy milaza an'le hoe misy loky Andriamatoa Radrafalmana inona no azonareo ambara makasika an'izay amin'reto hoe tetikasa ataon'ny fanano maha olona reto de misy mitsikira foana ny ambadika any hoe pisoloky fampanantenana pocatre reto ataonareo reto tsisy toyany zay indrindra no zavatra manahirana hoy izy ako ao anatina toe-javatra anona toy izao tadio fa ny fanahy maha olona de manampy tena manampy na ny fanjakana na ny vahoaka malagasy fa mifana olona ny président Radrafalmana de tsy ao anatin'ny fitondrana tsy mpitondra izy ary tsy mitady toerana ao anatin'ny fitondrana tadio fa ity ny fanendrena azy amin'ny sermon ity président du conseil tsy sy andraisam-boly ity na rerasa heritaona ny faharetany ity fa fanampina tena hoe fanampina ny malagasy
hoe nangataka ny général Alfred Rakotomarina na ny DG Fonds souverain de Madagascar ndao ifanampitsika ndao ifanoana ho amin'ny Madagasikara teny hoe manampy fa le izy moa resaka rehefa tiana voizina rehefa tiana lotona ny olona anankiray de lazaina foana fa hoe misy loka tao anatin'le izy ary zay eto a de miteny en tant que coordonnateur amin'ny fanamaha olona foana zany miteny hoe tao anatin'ny inona no nisy loka tao anatin'ny izay nataon'ny président ny Rado Rafalimanana tao anatin'ny inona mangataka fanampiana ny fanampiana efa vonona ao amin'ny anina anjara ny fanjakana malagasy zao mitodika any aminareo be exercice ny ministère des affaires étrangères ary ny hoe anjaranareo a no maka an'le izy any Abu-Dhabi manamora ny asa ao anatin'le izy satria efa tsy andraikitry ny président ny Rado Rafalimanana tsony zao ny manafaingana an'le satria ny asa efa vita amin'ny mission efa tapitra amin'ny mandahany de anareo indray zany zao no miezaka mahatonga le izy eto Madagasikara de ao anatin'izay ngamba no idirako any amin'ny resaka agribusiness satria be de be ny resaka mandeha ao anatin'ny agribusiness mbola ao anatin'ny asa itsika tsika ny teny hoe amin'ny janvier anomboka ny fanondranana be de be ny antony zavatra maro samihafa mahatonga atsika tsy mbola afaka mandeha ny fandaminana rehetra efa ao anatin'ny fandaminana izahay ao anatin'izay fa vita daholo ireo catalogue na zavatra alefatsika any andafo any Abu-Dhabi hoe inona netana alefatsika any Abu-Dhabi efa lasany zareo any zany de zareo no mifidiny hoe ireto ny entana faranay avaty Madagasikara ao anatin'ny asa itsika zao efa miasa be ny ao anatin'izany ny resaka transport ny resaka phytosanitaire efa ao anatin'ny fametrahana maro samihafa itsika fa alohantsika aloha ifantoka kely ato Tamatavy satria tadeo fa Tamatavy de anisan'ny toerana anankiray raha tsy laza hoe Tamatavy vakina karatra Analamanga ireo no région anankitelo anamboarany isearany fanamaha olona amin'ny fanondrana ny resaka agribusiness fantatsika nefa zavatra mahazo any Tamatavy akehitriny de tsy maintsy manao fandaminana kely isika riavana ao anatin'izay mba ny Tamatavy aloha vonjaina aloha no ataotsika rehefa avetsika milamina ny ao Tamatavy de mametoky anareo zahay fa ho avy ny resaka fanondranana mifanao fotoana aminareo zahay mety amin'ny herinandro ambony iny iantso anareo isaky ny faritra lide isaky ny faritra zay no amin'ny faritra vakina karatra sy eto Analamanga ho avy amin'ny resaka fanondranantsika fa manao ahoana zao ny resaka agribusiness zany fampifanana nataonareo Tananarivo Ambatondrazaka tamin'ny taona 2024 iny ngambany ny faraparany teo ny tany faritra vakina karatra mitovy ve ny fampifanana omena ny faritra tsirairay zany tamin'ireo faritra ny tetezinareo sy hoe mbola andehanan'ny fananomaha olona mitovy ny zavatra resana ao anatin'le izy ny hoe inona ny vokatra ao amin'ny faritra anankiray izay moa no tanjona ao anatin'le izy hoe inona ny vokatra de iny vokatra iny nanaovanay catalogue ny hoe ny vokatra eto Analamanga inona miakatra ny tongolo volana inona ka hatramin'ny inona ny ao Antsirabe karoty mampalaza ny Antsirabe vokatra volana inona ka hatramin'ny inona de izay rehetrarehetra izay ny asa be nataonay tao anatin'ny nandritra zay ataoko hoe ray volana janvier ray manontolo zay ny asa tao anatin'izay nandefa le izy tany Abu-Dhabi hoe reto mivokatra vonona ao Madagasikara par saison par isaky ny saison isaky mifaritra eto katreto misy vokatra eto eto katreto mivokatra atona vao tsy njara toy izany no mivokatra ary asa ngeza be zany ary efa any am-pelantanany zareo izy araka amin'ny voalazako teo de zareo indray no mifidiny hoe ity alefa ty aminay de fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay satria na ny transport na ny resaka hoe andefasana an'io makany Abu-Dhabi de nomena karazana ohatrany hoe service anankiray ihany zany le izy hoe le olona le service io zany ohatra zany zao hoe anaky efatra angamba nangatanay ihany hoe SCS IBL de IWT ireo nangatanay hoe
mba meony afahana mba tsisy nyresaka satria zay matahotra ao anatin'le izy ny hoe raha ohatra ka alaina le entana eny Antsirabe de hoentina le izy makany efa vita pakejina zany izy miala eny Antsirabe makany Tamatavy de hoe alao tonga de reny olo reny mihitsy ny tonga de miandraikitra le izy ny resaka contrôle atsahany Abu Dhabi mba tsisy ny fifamingambianana ao anatin'izay. Ay, fa le hoe ny safidiana mihitsy an'ilay Abu Dhabi firenena arabo tetodika ihany kokoa ve zany politika ny fanany maha olona aloha zany amin'le hoe resaka famokarana radio-karena sy ny hoe fijerena ihany koa le hoe famokarana eto Madagasikara hoe iondrana any le vokatra ankoatran'ny hoe firenena hafa. Teny izay tokoa satria azadinina rehefa président Radrafalimanana de efa 10 taona no niorina mipetraka tany Abu Dhabi tany Dubai de rariny loatra angamba raha toko hoe any izahay satria izy no mpitarika anay de any no nahitany hoe any ny sehatra ahafahana manondrana aloha amin'izao fotoana izao fa zay tsy miteny tsy hanondrana eny amin'ny hafa fa any aloha braqué any zany masonay satria any izy miasa. Ay, fa makasika ny faritra hafa amin'izao aiza ho aiza no por fanan'olona zany makasika le hoe agribusiness satria sy ireo faritra telo ireo ihany misy tanora misy mpamokatra fa mbola maro ny faritra mitaraina ihany koa amin'ny vokatra n'izao fotoana izao mety hoe tsy ho vita amin'ny fanjakana ary tsy natao andraraha ihany koa ny fanjakana fa manamora mantsy fa andraikitry ny karazana ONG ohatr'izao no manamora mitady lalana ihany koa an'ireo tanora mpamokatra. Ny président Radrafalimanana de niteny tao anatiny anany hoe isaky ny district 119 district eto Madagasikara hoe isaky ny district tokony hisy zay resaka agribusiness zay avokoa fa ny alao mandeha miadana isika fanomboana isany akikely aloha ny fiteny malagasy de alao tsika mandeha miadana de ny mandeha ny tonga soa manko no arapaina de zay zavatra zay tsy ho avy izahay fa alao aloha andeha zay mihitsy ny teneniko tamin'ny olona alao aloha andeha ny fanondranana voalohany satria rehefa mandeha fanondranana voalohany mandeha daholo manaraka ataonao zany zay japinao ao anaty lamasinina aloha ohatrany hoe ataonao fotsiny aloha zay rehefa avy anao mijery zay conformatady anao andeha ary amin'ny voyage ary aloha ariva hoe mety aminao ka place ary aloha ariva ianao sa ka ty arina ty fa aleo aloha andeha de rehefa eo tsika de mandeha ho azy fa zay zavatra zay entina mbavaka zay mba ho tafavoaka isika eto Madagasikara. Verina antsika zay nisy ihany koa ny fifanarahana nataonareo tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Terra Rakotomafo tamin'ny alalan'ny fanany maha olona Andriamatoa ny Radrafalimanana mihitsy no tonga nanatrika ilay soni natao tamin'ny ministera inona marina ihany koa ny fifanaraham-piara-miasa natao iny tamin'ny volana Desambra angamba raha tsy diso iny zavatra nataonareo iny inona marina amin'izao efa misy vokany azo tsapaitana ve amin'le fiara-miasa natao zany amin'izao fotoana izao. Ny fiara-miasa de resaka fanomezana tosika zany hoe ny fanjakana malagasy tsy akilany de manamora facilitateur zany izy ho an'ny fanondranana de avy moa ny rahantsika nahita tao anatin'izay ny hoe nanao an'iny agribusiness iny koa ny fanjakana malagasy tamin'ny alala ministère-ny agriculture hoe zay moa tsy fantatra hoe copicolé ve le izy betsaka moa nantany iny nataony any hoe nalain'ny ministère-ny agriculture ve ny agribusiness ny Radrafalimanana tsia fa sananky samy manana ny azy io ary zay tokoa le izy hoe zay tonga namana zany hoe mampianatra zany zay hoe izay tokoa ny tokony mety ho amin'ny Madagasikara hoe tsy maintsy miainga aty amin'ny fambolena sy fiompiana aloha raha ohatra tsika ty androso Madagasikara de tsy maintsy miainga ho an'izay tsy maintsy misy fijerevana ny tantsa mpamokatra ao anatin'izay rehetra izay. Raha izay zany mifampitohy nitetika asan'ny ministera sy ny anareo ve zany mifampitohy fa tsy mifanipaka zany hoe izay ny mpitaridalana fotsiny tao anatin'le izy ny ministera ny etadio fa ministera manana 24 régions izy ny azy efa mipetraka anatin'ny misy solotena ministera isaky ny 24 régions tsy haiko ny isaky ny district fa ny anay manomboka tsikelikely izahay de zay nataoko hoe tokony ny zavatra tsisy tsy tokony ny zavatra mifampitohy eo
ary mifanampy ny ministera sy ny ONG ary zay no anjara ministera ny hoe manohana zay ONG rehetra manana tetikasa tsy hoe ny FMO ihany manana tetikasa fa PDB ny Runeto Madagasikara manana tetikasa ohatr'izao de mifanohana mifanampy ao anatin'ilay izy ho an'ny Madagasikara. Eo amin'ny mahakasika an'ilay agribusiness teo tiako iverenana kely zany io tombony eo amin'ny firisan-jato zany no azon'ny tanora raha hoe niainga tany amin'le hoe zavatra nisy teto Madagasikara izy rehefa tafaverina ilay volany rehefa hoe miditra amin'ilay agribusiness miondrana any Dubaï netany. Fa nisy zavatra nazavaiko ohatr'izao foana tany anatin'ny tany anatin'ilay fiofanana maro samihafa. Raisiko ohatra moa tamin'izay ny karaoty. Hoy izy hoe raha arivo ariary ny vidianana ny karaoty raiky lao any amin'ny mpamokatra. Ny agribusiness tsy natao mihitsy ampisondotra ny zavatra ampitangana ny vidim-piainana eto Madagasikara fa vidinay amin'ny arivo ariary ny karaoty. Mety lafinay 2 alina ariary ohatra ny karaoty any Abu-Dhabi. De mety isy 4 arivo ohatra ny vola lany tamin'ny fanondranana mandrapatonga tany Abu-Dhabi zany eo amin'ny 5 arivo ariary ohatra ny clan any karaoty tonga any Abu-Dhabi zany miaraka amin'ireo maskarena ao ny douane ao ny resaka alain'ny transport sy ny karazany PDB zany ny anina ao anatin'le izy. De io raisitsika 5 arivo manana tombaritra 5 arivo sy 1 alina isika. Tadio ny Rado Group ny tompon'ny le resaka en tant que ino moa zany société izy ny andraikitra an'io resaka fanondranana io zany hoe ny Rado Group manana droit izy maka ny tombaritra alaina. Zany hoe mety maka ny 20 isan-jato izy raha ohatra zany hoe 5 arivo sy 1 alina ny tombony ino moa izy teo ny tombaritra mety maka ny tombaritra ny Rado Group 507 arivo alaina. 507 arivo miverina atao amin'ny FMO. Le 507 arivo miverina atao amin'ny FMO mety hoe ny 4 arivo ohatra an'ny FMO, ny 2 arivo an'ny coopérative, ny 503 arivo 503 arivo an'ny miverina any an'le mpamokatra tantsaha-mpamokatra izay. Zany hoe tsy maintsy misy ny retour zay lay ristourna tsy maintsy misy ny ristourna any an'le mpamboly izay tena satria zay foana amin'ny favoazana eto Madagasikara ary zay ny tsy ekenay zay zany le famarinana ny hoe égalité mba misy égalité na de kely aza zay tsy miteny hoe tena hoanina be zay fa mba avelao mba hisy hiverina ho an'le mpamokatra na mpitrandraka izy na mpamboly izy na piopy izy mba asio miverina fa tsy hoe satria manko mifanaovana agribusiness eto Madagasikara de hoe vidina mora mivokatry ny tantsaha alefako ny any amin'izay amin'ny fasanazy na any Abu Dhabi na any amin'ny firenena Europiana io de ny tantsaha rehefa aveo tsy mahazo ninina tsisy ristourna ho anazy fa lasa le mpanao agribusiness fotsiny ny tombaritra rehetra. Raha zay zany zava-misy politika akapoben'ny fanjakana indray tokony hiopana any amin'ny firisan-jato amin'ny tetikasa eto Madagasikara zany ny hoe any amin'ny teti-bola ihany koa any amin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana misy ihany koa ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny varotra ministera misahana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina départementa ministérialy anankitelo aloha zany tsy afa miala amin'ilay izy teti-bola amin'ireo zany raha hoe tena hiopana ny tia anosehana ihany koa an'ilay tantsaha mpamokatra eto Madagasikara zay voafaritra hoe 20 isan-jato. Raha mijeritsika mijery ny ao anatin'ny teti-bolan'ny fanjakana LFR 2026 de mahita tsara tsika ao anatin'ilay izy ny hoe ny eo amin'ny sehatry ny fanondranana de manana anjara le ngeza be ary zay nisy orako manokana ny ministry ny varotra tao anatin'ny resaka le hoe nalalahana hoe nalalahana tsy hoe nalalahana de gabraraka fa mba nalalahana leo amin'ny sehatry ny fanondranana la vanila rehefa na feno fepetra le mpandrara na mpandrara jirofo de nalalahana le izy fa tsy monopolisena tsony le izy ary eny no mampisonitra ny arkarena eto Madagasikara rehefa mandeha
hoe tsy monopolisena zany le izy a fahalalahana nefa kosa manaraka lalàna apetrako zay manaraka lalàna na zay ho ny FMO zany amin'ny lalàna-kady groupe a de tokony hanara-dalàna hoe mandoa ny hevitra mpanjakana ara-dalàna hoe rehefa ifanarahana hoe ariary ny hetra alohanareo a isaky ny any de zay araha zay de miditra ara-dalàna ny volana eny any rehefa ifanarahana hoe 3 volana ihany ny faharetan'ny famirenam-bola de avereny le vola rehefa tapitra ny 3 volana de avereny miditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Raha izao ny zava-misy eto Madagasikara zany mbola mitaraina ny tantsaha malagasy amin'ny vidim-bary io manafatra varitsika nefa azo lazaina fa tsara ny vokabary vary aloha eto Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny ifiakatra indray ty ny vary 2024 aiza zany ny tokony ho apetraky ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ihany koa ialana amin'le hoe fahatyantoko ho an'ny tantsaha-pamokatra zay misidra olana sy le hoe mpandraraha manafatra vary eto Madagasikara zay mampalahelo ny mahazo ny tantsaha amin'izao fotoan'izao inona no azo ny fanamaolana nampiana ihany koa andreo tantsaha ireo zany amin'izao fotoan'izao. Anisan'ny zavatra mampalahelo tokoa tao anatin'ny hitantsika izany tao anatin'ny tapa-jotra tseratsera maro samihafa ny hoe fanahoana ny vidim-bary no lasa latsaka ambany be marina hoe miasa ny ministera mivarotra tsy mandahy fa tokony jerena koa le tantsaha malagasy zany satria le tantsaha malagasy zany a lasa midina ambany be lay vidim-bokatra de eo zany a tokony isy mifandanjalanjana ny hoe manahoana ny fampidirana ny vary ny fanafaram-bary zany importation eto Madagasikara satria l'importation ka tsy diso ankoatran'ny ala le TVA ohatra zay angamba ny anaty anany ny ala ny TVA de manaroatra mampiditra vary daholo ny ana fa tokony anjara amin'ny fanjakana amin'ny alalany eo ministera mivarotra eo ministeran'ny fambolena sy ny fipina eo ministeran'ny toe-karena tokony mifampikondory eo ny hoe tokony jerena kosa le tantsaha malagasy fa mahantra le tantsaha malagasy ny amin'ny resaka vidim-bary raha totonga atsika satria matetika rehefa ao anatin'ny any ohatr'izao tsika vanim-potoana inona moa zany vanim-potoana fahavaratra manko tsika zao mbola tsy ao anatin'ny fararano tsika fa mbola ao anatin'ny fahavaratra tsika mbola ao anatin'ny maitsoahatra tsika de matetika miakatra ny vidim-bary fa ny eto Antananarivo aloha midina le vidim-bary fa raha mahentsika ny any amin'ny faritra ny voatam'maly zao mijery vaovao ny any mandry tsara sy ny karazany miakatra be ny vidim-bary miakatra ny PPN reny zany hoe natao anakonana ve ny eto Antananarivo hoe miasa amin'ny fanjakana tena miasa amin'ny fanjakana de tokony jerena daholo zany izy jerevana daholo na ny eto Antananarivo na manerana nosy ny amin'ny resaka vidim-piainana ray manontolo. Eo amin'ny mahakasika an'izay zany famerana an'ireny vidin'entana ireny fahitan'ny fanany maha-olona tokony ho aiza ihany koa no metrahan'ny fanjakana an'ireny le hoe manapaka an'le vidina entana filana fiainana andavanandro anohanana ihany koa an'ireo mpamokatra anaraha-maso hoe tsy teraka fahatyantoka ho an'ny mpanjifa tsy hamonantoka ihany koa ho an'ny mpamokatra ny famerana an'le hoe vidina zavatra ilaina amina fiainana andavanandro zany vidim-bary io sy ny hoe menaka sy ny manodidina izay zany zay azo lazaina fa azo vokarina eto Madagasikara ireo zavatra ireo tsy voaterana farana ny ivelany fa anosehana ihany koa andreo mpandraraha eto Madagasikara. Anisan'ny zavatra anankiray ao anatin'ny tetikasan'ny agribusiness ny hoe inona ny zavatra vokatra eto amin'le toerana de rehefa atao misy zavatra vokatra eo amin'le toerana de misy karazana industrie kely zany ataoko hoe tsy industrie ngeza be fa kely ho hotantanan'le tanora hoe ohatra raisiko ohatra hoe mahitsy ohatra hoe misy voatabia be deabe ao mahitsy na misy atody be deabe ao mahitsy inona ananareo voatabia ireo satria lo fotsiny le voatabia rehefa tonga fotoana ny voatabia andao ahodina atao zavatra hafa re voatabia ireo mba ahafahana manao zavatra mba ahafahana
tsy hoe zavatra bruta zany naondratsika fa mba zavatra miconserve hoe ataontsika mifeotabe amin'ny boaty ve sa ho atao ketchup ve sa ho atao inona mba ahafahantsika mba tsy ho latsaka ny vidin'ilay vokatry ny tantsaha. Izay zany ao anatin'ny tetik'asan'ny agribusiness tarihan'ny FMO zay. Ay, mamaraparana asatsika ny matoa de rakotomavy ao mpandrindra ny ONG fanano mahaolona ny zava-misy eto Madagasikara koa tanora maro no manam-pahaizana, maro no navita fianarana mahakasika an'la hoe fambolena sy ny fiompiana. Tokony hiompanana ihany koa ve ty hoe any amin'ny lafiny ara-teknika indray no anohanana le hoe tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara, isarihana ny tanora ihany koa hiditra amin'ny tontolona hoe fitantanana fandraharana sahady de ny mbola hoe manomboka ny ampianarana fa tsy rehefa vita le fianarana vao mitady lalana indray izy hoe andraraha eny amin'ny tontolo ambanivohitra mbola malalaka tsika eto Madagasikara mantsy fa mamaika ny tanora amin'izao fotoana no zava-misy ihany koa moa zany de lasa samy mpampianarana iverina fa teraka fahasahiranana amin'ny fitadiavan'asa tsy henany asa eto Madagasikara mbola sarotra no hiazakazan'ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao. Inona no azon'ny fanano mahaolona anosehana ihany koa andreo tanora aloha zany iroso any amin'ny tontolona hoe famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana zao ty agribusiness ty moa efa io ihany. Misaotra betsaka ny amin'izay fanamariana izay. Zavatra anankitelo koa manko no anisan'ny siara ny fanamaolona, eo ny resaka agribusiness, eo le resaka LFRR, zany hoe fahasalamam-bahoaka. Fa ny fahatelo farany izay ihany fampianarana teknika. Ao anatiny tanteraka ny fanamaolona ny hoe ahoana ny fomba isiarana any le hoe ao anatin'ilay ao anatin'ilay tontolo misy an'ilay tanora zany araka ny voalazako teny hoe samy manana maizy azy ny faritra rehetra. Raisiko ohatra amin'ny faritra sava malaza izy ao misehatra la vanille kafe, ahoana ny fomba nisehana ny ankizy mba tena mpisehatra matianina amin'ny vanille sy kafe, zany hoe misy pandimy zany, misy relance zany. De izay ny raha nay miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika ny hoe andao atsangana ny centre centre de formation isaky ny district ao anatin'le district 119 izay ngesahan'ny président hoe andao ampina ny fampianarana teknika de zay manavanana sehatra manavanana le ao anatin'ilay faritra zany no mitsinjarany hoe mitady an'le filanany hoe inona no mety. Tsy voatery itombo manko ny filana eto Antananarivo sy ny filana ny Sambava, ny filana any amin'ny faritra any mety misy onge hoe rafitra brique ohatra de iny rafitra brique iny mba ho tonga chef de santé le akizy fa tsy hoe na hoe ouvrier qualifié. Izay zany ny zavatra tadiavina ao anatin'le izy ao anatin'le izy ao anatin'le fambolena mba tena sehatra matiana mafy ny amin'ny resaka hoe fambolena na volo vary na volo jirofy na volo kafe na volo zay rehetra ataony any amin'le sehatra misy azy zay mapety ao amin'le tanàna sy vohatra misy azy. Tapitra ny fandarantsika inona no azonao amin'ny tinanareo voaresaka teo mety misy ny zavatra no manana ho lazaina fotoana zao ilazany zany ary afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy. Tompoko eto am-pamaranana dia mananotranitra ny fanamaolona ny hoe ny président ny Radrafalimanana dia vonona mandrakariva mifanohana ao anatin'ny toe-tsaina malagasy mifanohana. Nefa kosa etsy andaniny de tsy manaiky izahay ONG fanamaolona ny fansorapotaka ny président ny Radrafalimanana ary eto izahay de mitesarika ny saitsika ny sainy fitondram-panjakana malagasy mba hijery hoe avy aiza no namoaka reny taratasy mpanjakana secret d'état ny voaka tany ny tambajotra serasera ireny. Aroka izay mifansorapotaka ny président ny Radrafalimanana ao anatin'izay. Mazava izay nenay satria fantatray fa misy mpanao politika ao ambadika tsy fantatra hoe mpanao politika manohana fitondrana fa raha izay de efa nisafidy izahay fa zay manohana fitondrana fa zay tsy miaraka amin'izay olona hafa fa zay manohana ny président colonel Mika ao anatin'ny fitondrana izao fanavozana izao. De mba tena ho any amin'ny fanavozana tokoa ane isika menakavy isika firenena malagasy de ho tafavoaka ity Madagasikara tsika ty.